Mitoy ny fitsidia nataon'ny ramatoa-ministry ny mponina sy ny firaisan-kina Razafinjato Aurélie Marie Augustine aty amin'ny Nosy-Bora faritra Agnalanjirofo. Ho fagnatanterahagna ny fampanantenagna nataon'ny filoha Andry Rajoelina amin'ny fampiroboroboana ny maha-olona ka zoky olona be antitra Kilemena miisa 200 indray no nahazo tohana ara-tsakafo agnatin'ny fehezan-karona misy vary, ronono, menaka nandritra izao fitsidihana izao. Ao anatin'ny fampiroboroboana ny maha-olona dia tsy adintsika ireo zoky olona izay nahitana masoandro fa nomeny jano ahafahana mamita ny asa toy izao amin'ny andro raiky tsara-panjakana ka dia eto miaraka amin'ny solon-tena-panjakana aty amin'ny faritra izay tarindra matoko velona ny matsiany zoky olona eto Sainte-Marie toy nahatsiarovantsika koa ireo ankizy tsy manam-piaya dia anisan'ny zava-dehibe ho an'ny ministera-pony sy ny firaisan-kina manome tolotra fehezan-karona ho an'ny zoky olona amin'izao fandalovana fitsidihana ifotony aty Sainte-Marie. Ho raisin'ny fitalevam-paharitry ny mponina sy ny firaisan-kina Agnalanjirofo amin'ny alalan'ny ministera piahy ny fagnomezana fitaovana ho an'ireo Kilemena mbola tsy nisitraka izany eto Sainte-Marie. Etsy ankilany mahatsapa fa manana reny piahy ireto be antitra ireto ka tsy very anjara amin'ireo fiahina ataon'ny ministera magnerana ny nosy. Merci vo aminareo mpizapandaka enginareo ikarakara zahay handro tova sahira. Merci no rahatratranty karaha zahay ataonare. Merci Andriamanitra agnamby ho antso tsara be retraite amin'ny asa tsy aminare regny presidente republika le tegna nahazo ke misaotra ny fitondram-panjakana fa avoko malohany mponina an-tanà. Laram-pamehagna ho an'ity ministera ity ny ananganana fotodrafitrasa handraisagna an-tagnana ireo ankizy hiara-ny herisetra eto Nosy-Bora hialagna amin'ny fitsakagna agny Fenerivo Atsinianana. Nandritra ty fitsidihana nataon'ny ramatoa-ministra sy ireo délégation miaraka aminy ity no nijerena ny toerana hanaovana izany fiara-miasa amin'ny commune ambony vohitry ny Sainte-Marie amin'ny alalan'ny ben'ny tanàna ahafahana hitsinjo ireo ankizy hiara-ny herisetra eto an-toerana.